Ry malagasy, ny marina no lazaiko eto. Raha hampitondra azo antenaina ireo mitondra ny firenentsika ireo, mba efa ela koa izaho no nanaiko namandreo amin'ny fitondrandreo ary nitondra ny anjara biriky ho fampandrosoana an'ity firenena ity. Satria izaho tsy ho mpanaky aneto foana, tsy hanaky aneto foana ny tanjoko fa fandrosoan'ny malagasy, fandrosoan'ity gasikarantsika. Fa inona ny zava-misy? Tsy ahivontsika, raha nandray fahefana i kolonelina tamin'ilay ndray asabotsy iny, dia tena mbola olona madio be izy nilatsaka teo amin'ny fitondrana. Avy eo nefa rehefa tonga izay izy teo amin'ny fitondrana, tonga daholo ireo voatoro, ireo olona mpanao kolikoly, ireo olona efa hita fa zatra tsy maty manota teto amin'ny firenena, nanalokaloka nanodidina anazy. Dia izy tsy nandà, tsy nanilika an'ireo olona ireo. Dia efa teo dia efa nafantatra hoe tsy handeha amin'ny laoniny ity firenena ity. Ka tany sako eto ny zavatra tsy mety ataon'io fitondrana io, dia normalement averiko ihany ny député ny responsable voalohany rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra, fa mangina ny député. Ka tany saiko reto manaraka reto zavatra tsy mety ataon'io fitondrana io. Voalohany aloha, izao fitondrana izao na intérim na teteza mita dia tsy mahazo mirotsaka foana ny fifidianana manaraka. Ny dikan'izany tsy tokony hanao propagande. Aiza ny député misonné alerte ny amin'izany zavatra misy izany fa mangina fotsiny. Faharoa, manana 50 millions d'ariary ny filoham-pirenena hanohizana ny fety isakin'izay mitsidika any amin'ny faritra, fa tsy manana izy na vola kely ohatran'iny aza hanampiana ireo ankizy manala CP manoratra amin'ny tany. Fahatelo, mafy dia mafy ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara amin'izao. Misy zany ny marché fa ny ankamaroan'ny olona rehetrarehetra any ambanivohitra hita amin'ny masoko tsara mihitsy, any ambanivohitra anay tsy miasa ny olona fa aleony mitrandraka volamena satria tena misy maka, misy manangona ny volamena. Fahaefatra, raha tokony atao aloha izay hatsara ny deal ny amin'ny milina izay efa trandrahana eto Madagasikara mba ahafahana manodina ny harenantsika ho tena harena ho an'ny vahoaka. Raha tokony izay no priorité an'ny fitondrana, raha ataoko hoe manao asa fampandrosoana koa izy, dia tsy izay ny zavatra nataony fa ny cartographie indray ny harena rehetrarehetra eto Madagasikara mba ho exploitena izay mbola tsy exploité. Fahadimy, ity fitondrana ity dia tsy tokony hanao gros deal rehetrarehetra, izany hoe tsy hoe Russie ny tsy tiako fa tsy tokony miaraka ny asan'ny Russie izy. Za manokana tiako ny fiarahana miasa amin'ny Russie, fa tsy tokony izy ny signé an'io fiaraha-miasa entre Russie et Madagasikara io. Fahaenina, mody ohatran'ny hoe kelikely ity kanefa tena zava-dehibe. Tsy fatao izany hoe fitondram-panjakana no manendry hoe ianona natao DG-an'ny orinasa anankiray. Décision fanjakana ve no manendry DG-ana orinasa privé anankiray. Fa fito, manontany tena hoe mpitondra hanao toy inona zany ity fitondrana ity raha toa ka nampiakarina ny budget an'ny filoham-pirenena, na ena ny budget amin'ny fampianarana, na ena ny budget an'ny fambolena. Fitondrana manao ahoana no mankasitraka an'izany, ary fitondrana manao ahoana no hoe nasorina ilay teo aloha, fa valo zany. Fitondrana manao ahoana no hoe nasorina ilay teo aloha, satria mpanao compte fake, mpamorona avi manokana ho anazy, dia ilay amin'izao konko mpanao compte fake, mpamorona ny avi manokana ho anazy miaro ny rambony tsy tapaka. Fa sivy, fitondrana manao ahoana ity fitondrana ity no betsaka farak'izay betsaka ireo olona ny samborina izay tsy mitovy hevitra. Ary fitondrana manao ahoana ity fitondrana ity raha ny olona tsy tokony ho samborina, samborina. Ny olona nahazoana ny tolona, nandresen'ny tolona, ohatra hoe colonel Patrick samborina, député Radjerson Antoine mitady ho samborina, kanefa ny TMH ireo olona sasatsasany tao anatin'ny fitondrana teo aloha havela malalaka. Ka ny anton'ity vidéo ity dia tsotra.
raha mitady fandrosoana ianareo raha avy aminay tanora manana integrité ny fandrosoana tetavinareo dia haitsy olona lalakaleanareo. Ity firenen'ity tompoko dia efa mihina amin'ny fatiny hatrizay hatramin'izay dia mbola ampinaninareo fatiny ihany hatramin'izao. Koa raha manana fitiavan-tanindrazana nareo haitsy olona lalakaleanareo fa nareo nge tsy haharitra elo akory. Raha tsy haharitra elo amin'ny fitondrana ihany nareo mamelama amin'ny tony tantely. Day le retsy. Araka ity fanambarana nentin'ny Front National ny antoko monima Monjary Indefo ity dia nilaza fahamevanana ny tena ny rahanandre ny fanaovatsy ny fifanarahana fototra teo amin'ny Repoblika Islamika Iran sy Etats-Unis izay mitondra ho any amin'ny dingana lehibe izay hitondra fahandriam-pahalemana sy fitoniana ary filaminana iraisam-pirenena. Araka ny nambarany ity Prime Ministre teo aloha teto Madagasikara ity dia amin'ny anarany malagasy maro izay sy niarany tebiteby no nankasitrahana tamin'ny ity fivoarany ity krizy ity izay mety no heverina fa niteraka loza ny amin'ny fiakarany fifandonana aramiaramila dia naneo ny hafaliny sy ny fanantenana indray ny antoko monima sy ireo mpanarady azy fa hitondra vahaolana eo amin'ny lafiny fifandraisana iraisam-pirenena ity fifanarahana ity. Noho izany dia manam-paniriana mba hananana fahatsora-po ho an'izany fifanarahana izany mba haharitra ny antoko monima ary dia manantena ihany koa izay hoy ny fanazavana mikasika ny ady eo amin'ny Russia sy Ukraine mba hisy ny vahaolana izay mifototra sy miainga avy amin'ny fifampiresahana ary indrindra ny fifampirarahana mba hahatonga fitoniana maharitra ho an'ny rehetra ary indrindra moa ny vahoaka maneran-tany. Dia hoarahantsika ary ny votoatiny izay fanambarana nentin'ny Front National ny antoko monima mikasika ny raharaha iraisam-pirenena izay. Fanambarana fankasitrahana ny dingana lehibe ho an'ny filaminana sy ny fitoniana iraisam-pirenena. Tsy voatery hijaly ny olona iray saingy ilaina ny mandalo fijaliana mba hahatsapahany fa tsy voatery ilaina ny mijaly. Henry Miller. Tsy misy paikady mitoetra tsy miova rehefa mifanehatra voalohany amin'ny zava-misy eny an-kianja. Maréchal Helmut von Moltke izay noraisiny General Colin Powell. Tampahamaivana lehibe tokoa no nandrenesana ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fototra teo amin'ny Repoblika Islamika ny Iran sy Etats-Unis izay manamarika dingana lehibe eo amin'ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana ny fitoniana ary ny filaminana iraisam-pirenena. Amin'ny mahafiloha nasionalin'ny antoko monima ahy sy Prime Ministre teo aloha teto Madagasikara ary amin'ny anaran'ireo malagasy maro izay nanaraka tamin'ny tebiteby ny fivoaran'ity krizy ity sy ny loza mety hateraky ny fiakaran'ny fifandonana aramiaramila dia maneo hafaliana sy ny fanantenana izahay manoloana izao vahaolana mitondra fanantenana izao. Maniry ampahatsorapo izahay mba haharitra ity fifanarahana ity hajay ny andaniny sy ny ankilany ary hanokatra vanim-potoana vaovao mifototra amin'ny fifampiresahana sy ny fiaraha-miasa. Manantena ihany koa izahay fa niady eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia hita vahaolana mitovitovy amin'izany tsy hoela mifototra amin'ny fifampiresahana, ny fifampirarahana ary ny fanajana ny tombotsoa aradrariny ananany andaniny sy ny ankilany. Mpamaky mavitrika ny Montesquieu ny tenako indrindra fa ny bokiny milohateny Lettre persane ary nanana fahafahana ho isan'ireo nandray anjara tamin'ny programme Real Estate Development tao amin'ny Trump University tamin'ny taona 2010. Nandalina ihany koa ireo bokiny Donald Trump maro ao indrindra ny Think Like a Champion. Ireo traikefa aratsaina ireo dia nanamafy ny lalako amin'ny mahampandraharaha ahy teto amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny fanajariana ny toeram-ponenana. Asa izay efa nirotsahako hatramin'ny taona 2010. Noho izany, tahaka ny olona maro maneran-tany dia nino hatrany aho fa ny vahaolana mifototra amin'ny fisian'ny fanjakana roa tonta dia mbola safidy tena azo tanterahana mamahaolana ary maharitra mba hahafahan'ny vahoaka Israeliana sy Palestiniaina
miaina ao anatin'ny fandripahalemana, ny filaminana ary ny fahamendrehana. Na izany aza, tsy ho tanteraky izany raha tsy hamafisina ireo rafitra iraisam-pirenena maro lafy sy ny fikambanam-pirenena na Société des Nations izay tena ilaina amin'ny fitariana ny fiarahamonina iraisam-pirenena manoloana ireo fanamby aha geopolitika, aha toe-karena, ary ara-pandriam-pahalemana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tiako ny mankasitraka ny fahalalahan-tsain'ny filoha Donald Trump rehefa heveriny fa ilaina ny mampitsahatra ny fifandonana sy mitady marimaritra iraisana, ary koa ny fahamendrehana, ny fahatoniana ary ny fahatsapana andraikitra nasehon'ny vahoaka iraniana izay mpandova iray amin'ireo sivilizasiona tranainy sy lehibe indrindra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona. Manantena ihany koa izahay fa ireo hery ara-politika israeliana rehetra dia havita haneo toe-tsaina feno fahendrena sy fahaizana mihoatra ny sakana tahaka izay efa nahafahana nanatanteraky ireo fandrosoana ara-diplomatika teo aloha, indrindra tamin'ny alalan'ny fifanarahana Abrahama, mba handray anjara maharitra amin'ny fandriam-pahalemana isam-paritra sy ny soa iombonan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena manontolo. Mitaky herim-po bebe kokoa noho niady ny fandriam-pahalemana. Enganie ity fanarahana ity ho pirofo vaovao ho amin'izany.